izahay no ny fanirahan'Andriamanitra no ny famondrampony ny antso mpitandrina ranjakavola zao ampitenenany amin'ny fiangonana zao amin'ity volana jolay izay ananganantsika aloha hevitra vaovao indray hoe manantena fitahiana ny mino, manantena fitahiana ny mino. Ary niady varotra Davida ho anjanany ho an'ny taranany. Voarakitra amin'ny Samuela 2:7 ho an'izay efa zajatra amin'ny fanekena taloha, mamaky an'izany Samuela 2:7 zany dia atsiaro ilay ady varotra lehibe nataony Davida tamin'Andriamanitra hoe ndry ty zaho mipetraka ao anaty trano sedera hazo tsara tare zany, nefa ny fiaran'Andriamanitra, lay fitehirizana ny tenin'Andriamanitra mipetraka ao anaty lay. Tena anatona any Natana mpaminany izy, vaky tsara 7 io, lay Natana mpaminany iny antsaronareo momba ny fifandraisany tamin'ny Davida. Ny rahan'i Jehova iteny tamin'ny Davida hoe ry mpanjaka ao, misy olona tena ratsy fanahy atao amin'ny fanjakanao, fa izy manan-karebe, fa nisy lehilahy anankiray tsy nanana afa-tsy ondry vavy anankiray, dia mbola nalainy ray io ondry vavin'le anankiray tsy manana afa-tsy anankiray io, izy efa nanany marobe azy manokana. Tezitra mpanjaka Davida tamin'izany, raha velona koa Jehova tsy maintsy atao maty zany lehilahy zany. Ahoana navalina tana azy? Masiny ianao ro mpanjaka, fa ianao zany lehilahy zany, manana ny vadinao ianao, manana zay fa fanananao rehetra ianao. Nahoana ny mbola nalainao indray ny vadiny Oria? Izy anaran'izay vehivavy zay Batseba. Mafy be tamin'ny Davida io lanjan'ny tenin'ny mpaminany io, fa maha-mpanjaka efa tena niara-dalana tamin'Andriamanitra azy, tena naiky izy. Zany toe-panahy kristianina raisitsika avy amin'izany toetry Davida zany, tsy hoe izy nanao an'le adalana no voizina be, fa izy lay nieky ny fahotana. Dia mamaky ny Salamo 1:50 ianao amin'izany fitalaony Davida tamin'Andriamanitra ny maminy rafo hoaniko Jehova, aza manaisitra ny fananina hoaniko Jehova, avy anao no heloko ny tompo, fa taminao dia taminao no nanotako. Zany Natana zany io naton'ny Davida mpanjaka io hoe ndeha ianao trano lapa afahako mametraka ny tenin'Andriamanitra, lay fiaran'ny fanekena ho an'Andriamanitra ao. I Davida nalpaka sy tena farisentahatra tany am-pony Davida zany faniriny zany. Dia voavy nresaka tamin'ny Natana teo Davida, dia tonga tamin'ny Natana ny tenin'i Jehova hoe lazao amin'ny Davida, zaho no niantso anao, zaho no nanendry anao mpanapaka ny oloko, zaho nanendry anao mpanjaka ny Israely, fa ambara ho aminy fa tsy anao no anao trano ho ahy.
amin'ny lafinilany hoy ny mpampianatra ny raisiny davida ombola ako nolay fahotany tamin'andriamanitra ve nandavany jehovah tsy anaovany zany trano zany fa nytanina taony mpampianatra dia novaliny hoe tsy efa tahaka zany koa nefa nataon'andriamanitra tamin'ny Mosesy tarika ny zanak'Israely ny angevy tany Egypte izy da makivaky ny efitra tonga teo amin'ny tendrombohitra atsinjovana hoe rony ny tanànany tany Kanana zay fa nampanantenainy Jehovah ho an'ny zanak'Israely teo ny nambaran'andriamanitra taminy hoe tsy ianao no hitondra ny zanak'Israely hiditra ny tany Kanana. Maty Mosesy ary nafenin'andriamanitra zay nandevenana azy mba tsy ho hitan'ny Israely tsy izy no hitondra zanak'Israely ho any Kanana fa izy i Joshua tsy Davida nanorona tempolo ho an'andriamanitra fa Solomona zanany. Tsy olona akory Andriamanitra ka hitahiry lolompo tamin'ny Mosesy, tsy olona akory Andriamanitra ka hitahiry lolompo tamin'ny Davida, fa antony lehibe ary andeha hotakaritsika avy amin'ny famakina ny Joda ny fahasivy zany antony lehibe zany. Zafady indrindra raha anetsika tanana anareo anokatra ny Joda ka hamaky ny andininy fahasivy zany Joda zany anaka io alohan'ny apokalypsy sao dia hitady any amin'ny testamenta talohany ianao ny andininy fahasivy ity zay naratombo fa Mikaela arkanjely azy raha niady tamin'ny devoly ka nifanditrany amin'ny fatiny Mosesy dia tsy sahy ny teny ratsy hameloko azy fa ho izy ananatra anao any Jehovah. Saika ho ataon'ny devolina moa ty fatiny Mosesy ty, saika ho asehony any zanak'Israely ka raha hitany zanak'Israely fatiny Mosesy io akosura hoy ny mpampianatra fa ho nivavahany zanak'Israely ny fatiny Mosesy tonga sampy ngeza be ho azy mihitsy raha hitany zany satria olona tena hitany mihitsy ny asan'Andriamanitra nampanaoviny azy namakivaky ny hevitra fatany zao mihitsy ny tenin'Andriamanitra rehetra nampitondrainy Mosesy nampianariny azy ka raha ino hitany teo ny fatiny dia nivavahany io mahasolo an'Andriamanitra teo anatreny ny faran'ny Mosesy raha hitany teo ny fatiny tsy zakan'Andriamanitra zany tsy avelan'Andriamanitra haka ny toerany ny mpanompony ny voninahitro hoy Jehovah tsy omeko ny hafa dia tsy navelany hitondra ny zanak'Israely hatrany Kanana i Mosesy ary raha maty azy izy dia nafeniny ny fatiny. Tsy misy valaka amin'izany koa iny mpampianatra hoe tsy navelan'Andriamanitra anao tempolo ho azy Davida fa raha io vitany Davida teo andaniny Davida afaka ireare fa izy ny mpanjaka lehibe mihoatra zay mpanjakan'ny Israely rehetra fa izy navitany tempolo ho an'Andriamanitra. Ny zavatra rehetra anaovana zany tempolo zany efa voangony Davida avokoa vakio tsara ny tantara fa ny anorina zany tempolo zany tsy navelan'Andriamanitra nataony. Ny ekeny Davida zany lamina nataon'Andriamanitra zany toe-panahy kristiana takarina avy amin'izany toe-panahy Davida zany izy lay mpanjaka lehibe izy lay nitarika sy nanitatra ny fanjakan'ny Israely ny velatra lehibe indrindra tamin'ny androny nanaiky izy nandefitra izy tsy izy nanao ny tempolo an'i Jehovah tsy anao Davida nanao trano ahy isika manakatra mba ho fanampiana famakina soratra masina fandrandray ararotin'ny sasany dia anaovany adalàna fanazavana ny soratra masina makao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:70 isika mba anakarana zany hevitry ny tenin'Andriamanitra tsy anao ro Davida nanao trano ahy
asan'ny apôstôly toko fafitambin'ny folo ka ny andininy faha efatra amby roapolo sy ny fadimy amby roapolo. Asa fito ambin'ny folo efatra amby roapolo. Dia Andriamanitra zay nanao zao tontolo izao sy ny eo amin'ny rehetra, izy ny tompony lanitra sy ny tany. Rahantsika mamaky le tapan'io ka tsy mba mitoetra ao anaty tempoly nataony tanana, sady tsy mba topoy ny tanan'olona to mila zavatra hatreo ihany dia apetsika. Tsy mitoetra ao amin'ny anaty tempoly nataony tanana. Zany anga olo mahatonga andry éméreux tsy manorona fiangonana fa tsy mitoetra ao anatina tempoly natao tanana zao Andriamanitra ivavahantsika zao. Zany anga olo natonga andry mahay tsy manorona sy tempoly fa iny Kalamanjana iny tendrombohitra ihany mivavaka, fa Jehova tsy mitoetra ao amin'ny trano tempoly natao tanana. Tantara faharoa toko fahafito. Manazava sikio mba tsy ho ianareo ny fampipandrian'ny olona mikiteniteny tahaka izany. Tantara faharoa toko fahafito ny andiny fa 5:20 sy ny 6:20. Ialako zany efa 4:20 aina rehetra enjery fa ny 5:20 no vakitsika. Tantara faharoa toko fahafito ny andiny fa 4:20 aina rehetra enjery hoe raha lioloko tanao zany fa hainao tsenjery ka tsy mivakitsika fa le toyany 15:16. Ary zao dia hiratra ny masoko ary ny sofiko io fiain'ny vavaka zay atao amin'ity fitoerana ity, fa efa nofidiko sy nohamasiniko ty trano ity mba hitoerany anarako mandrakizay, ary ny masoko sy ny foko ho ao mandraka riva. Mitoetra zany isa tsy mitoetra io izy io miteny io fa nohitra va ny tenin'ny soratra masina azy tsia fa azavaina le izy. Zareo ao amin'ny saedena no nahazo tombony fa nataoko any amin'ny teny fanolorana any satria mikarakara n'ity saedeny ity mba hahaedena zao sotranon'Andriamanitra zao dia nataoko any anatin'ilay boky kely fanolorana an'zareo miaina ao edena zao fanazavany zao, ary any anatin'ny teny fampitirana ihany koa édito ho an'ny gazetitsika, gazety fafany. Sao no anakana zany hoe Jehova tsy mitoetra ao anaty trano nataony tanana. Zany Andriamanitsika zany Andriamanitra lehibe indrindra am'izay Andriamanitra heverin'ny olona ho Andriamanitra ambony sy masina indrindra, avo sy manerinerina ny fitoerany, ny lanitra ny fitoerany voninahitra, ary zao tany zao fitoerany tongony. Ka tsy misy olona, tsy misy sain'olombelona, tsy misy asa vitatsika olombelona ho mendrika zany anaran'Andriamanitra zay. Karaha zay ataotsika, zay everitsika omena n'Andriamanitra ho mendrika azy no iakinatsika ahafahana miaona amin'ny tompo dia tsy tafahona sika, fa tsy misy zavatra azotsika atao ankasitrahana atsika avy amintsika zany amaha olombelona atsika. Zay le hoe tsy mitoetra ao amin'ny tempoly natao tanana. Le natao tanana no dikany artificiel ke zany sika nanao azy avy amintsika zany, avy amin'ny fisainatsika zany, amin'izay asa ataotsika zany. Tsy misy mendrika an'Andriamanitra na iray aza ireny. Amatoy izy manaiky hitoetra amin'ilay trano reto. Tantara faharoa, izy no nifidy izany, izy no nanaiky hidina tahaka ny dinany tonga olombelona. Fa aoko ao aminareo zao sainy zao zay tao amin'ny Kristy Jesoko fa na dia nanana fitoviana tamin'Andriamanitra aza izy dia tsy nataony zavatra ho fikirina mafy ny fitoviana tamin'Andriamanitra fa nanaiky
ho tonga tahaka atsika olombelona izy ary nanaiko faty tamin'le fahafatesana tena mahafabaraka indrindra dia le fahafatesana teo amin'iny hazo fijare zay fientren'andriamanitra zay nalekeny hitoetra amin'reto trano reto farazay ataotsika tsy misy mendrika ny anarany zany tsy anao Davida no manao afaka anao trano ho avy le fahalehibeazany Davida zany mampanjaka lehibe azy navita be any Davida tamin'ny fanitarana fanjakana Israely azy vonainy tamin'izany fanjakana zany tsisy mendrika an'Andriamanitra zany tena naiky Davida fa ny sisika kosa Davida rehefa tsy izy no nanao ny trano zay ty tantarany teo Samoela faharoa toko fafito ty rehefa tsy zaho ary tompo ekeko zany azao kosa mba tahino zany mba eo amin'ny tantara voalohany toko fasivy amby roapolo tantara voalohany toko fasivy amby roapolo ary amin'ny andininy favalo ambin'ny folo sivy ambin'ny folo ry io zany lay faratampona ny fiderana an'Andriamanitra nataony Davida fa anehoany zany hitsinjovany amin'ny zanany zany tantara voalohany toko fasivy amby roapolo andininy fa valo ambin'ny folo sivy ambin'ny folo rehefa mandalo ny Samoela voalohany ianao dia manjaka mandalo ny Samoela faharoa tantara voalohany tantara faharoa mpanjaka ao nelanelany ao tantara voalohany toko fasivy amby roapolo sivy amby roapolo valo ambin'ny folo sivy ambin'ny folo Jehova Andriamanitry ny razanay Abrahama sy Isaka ary Israely mba hampahareto ao pony olonao mandrakizay zany fikasan'ny sainy zany ka ampiomany ho anao ny folo sivy ambin'ny folo ary ome fo marina Solomona zanako hitandrina ny didinao sy ny teny vavolombelonao sy ny lalanao ka anao zay rehetra zany rehetra zany sady havita ny lapa zay efa namoriako ny anaovana azy nekeny tsy anao ny lapa nefa novoriny taona ny azo rehetra sy ny fitaovana matériaux de construction rehetrarehetra efa ao dolo fa Solomona nanao ny trano ka dia mivavaka aminao ary tompo ome fo marina aloha ny zanako mba hanaiky anao Andriamanitra rehefa hamaky ny tantara amin'ny mpanjaka an'Israely nareo raha matoa zay dia ketraka mihitsy tsy mamaky mahita zavatra mitranga ao anatin'io tantarany zanak'Israely tantaran'ireo mpanjaka an'Israely reo ay kosa zany ataony kosa izy raha matoa empamakiny misy mpanjaka dia manao fanahimina fotsiny zao tonga dia mitaona ny zanak'Israely andeha hanompo sampy malaza be tamin'izany Ahaba mpanjaka nanambady Jetrisy izy io Jezebela dia nanan'Andriamanitra bala Jezebela dia zany moa mifahotany Samson tsaronanao zay tiany izy ao narana kalavavy iny i Delila zay sitrapony Delila rehetra dia nekendreo satria efa nanaiky any Delila izy dia tahaka zany Ahaba mpanjaka rehefa napakatra ny Jezebela ho vadiny izy dia zay sitrapony Jezebela rehetra dia vao tsy nanao teo i Ahaba dia hoy izy Jezebela je t'aime pas tena marary sitrapona vehivavy nanompo sampy fa izao zay mpanjaka nampanompo sampy any zanak'Israely misy zany hoe enim-bolana dia miala eritaona dia miala firy mpanjaka mifadiny zany na tonga ny Davida aty amin'ny fiandohan'ny fanjakana Israely aty hoe Jehova mba ome fo marina Solomona zanako hitanina ny teninao rehetra raha izy nanao ny lapa ho anao aty varitra ataon'ny Davida tsy ho anazy intsony fa ho an'izy ho amin'ny zanany zany ny fidianako ny texte io
amin'izao anokafana ny ray volan'ny farimbony zao so miotetrana inona dolary zany zigzagy ny pastery zany tea mpianatra ny ray aman-dreny aza ianao tsony miady varotra ho anao tompo mba atao viantitra tratrantitra atao viazaza atao mivokoka manefa mba atao mitraka tsara azany ianao tsony miady varotra raha iady varotra ianao raha andohalika andany fotoana ianao andohalika ho an'izany ho an'ny taranakao zany reny tonokireny hoe 5 ry sakaisany tanora mivavaka ho an'ny tanora isika za zany tena misy delira misy ho amiko hoe ty tanindrazako tia ty fireneko tia mandra-pialako eky hanomana tanora ho ty tanindrazanao ho tian'Andriamanitra aho ome fo marina izy Jehova mba hitandremany ny teninao dia hanompo anao ny taranakay toe-panahy tiako ananatsika zany toe-panahy tiako aresy lahatra ny ray aman-dreny rehetra zany ny vavao amin'ny taranakao fa raha zao toe-javatra toe zao zavatra atao amin'ny tany mamonina misy atsika zao navelanao am'izao fotsiny zanakao tsy misy mpiara tsy misy an'Andriamanitra hitatana azy hitay azy levona amin'ny filazan'ny mpandinika tantara zay hoe 10 ans raha zao zavatra zao no mitohy mihoatra lavitra latsaka ambany lavitra no zay mitranga any Afrika no hitranga eto Madagasikara ino moa zany any Afrika zany tsy hanonona firenena lavitra sika fa zay lazay ny baiboly mba lazaitsika mba virena kelyng ianao a mako amin'ny tantarany Egypte inona io mitranga dia anao manazava azy manara-baovao tsika efa tsy hoe olona miteniteny foana ho levona ity taranantsika ty raha izao mitohy misy miakatra eo nge président voafidy eo raha so toe-javatra io mitohy tsy teny ny fiangonana tsy ho henoina zay lazay ny fiangonana mekara izy io président voafidy eo za tsy manozona za koa tsy maminana fa manao analyse historico-politique fotsiny tsy maritra enimbolana zay hiakatra eo hitoboka indray dia asa anao sotalana vaovao indray hifidy filopirenena vaovao indray zany no antsoantso ataon'ny fijekema izao ny fiantsonao ka azy atao malemy marina miteny atao anatin'ny fiangonana aloha mitaizany zanaky ny fiangonana aloha mitaizany fijekema aloha refijekemo mijoroa ianao fa indirako iteny am'ty fireneny ty miareny ianao ry malagasy mba tsara ery zany malagasy zany fahafantarany tantara azy mba manany ery zany kolotsaina ny tezaina azy zany malagasy zany fantatsy ny tantara zany indrisy fa tsy malagasy tsony sisa ao hitako ao asa malagosy angamanao fa rafa lay toe-panahy mitano fiavanana potika lay toe-panahy mba manaja ray aman-dreny manaja zoky mametsaka ny hafa ho ambony no miteny rafo zany ry fiangonanao rehefa nitaominy fijekemy anao izao ny fiantsoanao ka aza atao malemy aza atao malemy atao anatiny aloha
mba nitsinao sy hitaizano zanakao fa tsy mangina ka ampangininy sasany hoe raha tehiteny aminay nareo aitsilony ao an-tranonareo tsia tsy zany nyteny tompo ary zany madiso aminay famakinany asan'ny apôstôly toko voalohany diny favalo iny le hoe arovavolombeloko ianareo eto jerosalema sy eran-jodria sy samaria hatrany farany tany ataon'ny olona consécutif le izy eto jerosalema aloha d'abord eto vikiny eto ensuite makao jodia zay no vo mahazo makao jodia après makaneza makany samaria rehefa vita zany rehetrarehetra zany consécutivement zay vo makany fa tsy zany ny famakinan'io diso zany commentaire zany hovavolombeloko ianao eto jerosalema sy miaraka ao jodia sy miaraka any samaria sy hatramin'ny farantany siky zao no mitoteny eto akady fotsy aniny eto jerosalema fa andre an'io jodia eran'ny madagasikara ataoko hoe jodiako io amin'ny internet ahitan'io ny velany madagasikara raha mbola mandehako ny netiny rehetra any eny fa eran'ny tany azy tsy angina am'izany sika dia antsoantso tsy maintsy ataotsika ho avo tsy matahotra no hoe miareny ianao raha malagasy ko fa mba nanana zay maha ianao anao ery anao fa izany zany tsikalakalam-bola zany tsy natakalanao tsikalakalam-piavanana fa izay fa izao na 500 000 azy mifantatra vo tehiriziny le mpivarotra sarbo ao dia mahafaty ny mpivarotra sarbo io raha malagasy ahazony an'ilay 500 000 kambo izy anao hoe fa vola be nge pasitera zany 500 000 zany aminao zany fa tsy mahavidy aina zany fa zao ataony olona zany aiza ny fitaizana iza ny hitaizana iandre toko politika ianao hitaizana azafady aminareo zay tia politika za mandinika politika mais je suis pas un politicien iandrenisy ianao hitaizana io malagasy io tsy tanisa maro aso misy votanisa koa misy anareo ka sahirany anareo fa Andriamanitra miverena amin'Andriamanitra eno izy alazay ny fiangonana ny fiangonanao fantaro zay tenin'Andriamanitra ao ka lazao ny firenenao zany ko fitandremana ataon'ny fiangonana tsy zay tia ny fiangonana lazaina ndray rehefa nazovana zany hoe nary fiangonana mitenena am'izay nareo fa iaino zahay dia teniteny foana ndray ny fiangonana tsia fa mila mamantatra ny fiangonana inona no lazaina am'ty fireneny ty inona no lazaina am'ranona ezao ny fiantsonao fa aza atao male dia iran'Andriamanitra ho am'izany ty fiangonany tia mba afana mahazo taranaka inona taranaka iverinao mbola mahazo manatenan'izany ianao taranaka fana manatena fitahina ny fitahina voalohany ankatatsika amin'ny tompo dia mba anomezany taranaka vanona ho atsika mivavah mety farotra ho any taranatsika fa rehefa misy olombanina eto amin'le fiteny olokeny raiky tsy ao anaty baiboly izy io zao filazany azy omeo vehivavy endry aho amoronako firenena vany ka eo am-pelantananareo ry vehivavy n'Andriamanitra andriam-bavilanitra ny ananana taranaka vany eo iny lehilahy aminy ry pasitera dia inona zany mba toerantsika
zany fanontany zany fa nahoana ny lehilahy tsy azo angatahana amin'ny tompo hoe ome lehilahy endry aho mba nomoronako firenena vanona. ianao mety manana vaky teny satria zao tsy teny tsy olo ramasinao zany olo-kendry anakiray historien izy io mandinika tantara izy dia mety atao zavatra miseho dia zao ny fantany ary nisokiriny avy tao amin'ny tain'ny Petera izy io Petera voalohany toko fahatelo dia andimy voalohany sy ny faharoa. Ianareo vehivavy manekeny vadinareo mba ho voataona ny fitondrantenan'ny vavy ny lahy. Voataona ny fitondrantenan'ny vavy ny lahy. Zany Samsona lehilahy mahery be zany dia lila kely tsy mahay nininina sy malemy-kilinina sitina azy satria azony fo. Iny Davida mahery be iny nitanjahany Batseba ndray maka fotsiny dia nitaraboka. Karaha misy vehivavy endry eo mandresy lahatra ny vadiny, mandresy lahatra ny anadahy, mandresy lahatra ny havany miariny. Dia hoe aho mantsy an'ilay olona nanontany ahy nanao interview fa any anaty gazety any matoa zany tahaka izao ny firenetsika dia tsisy vehivavy miady varotra tao tsisy vehivavy nandresy lahatra ny vadiny tao fa niandry intérêt fotsiny tany amin'ny ramose tondraha vola dia ampiaza izy tsisy nanity tsisy nanarina tsisy nibety tsisy nidongo hoe za tsy tia nylara-daly raha tsisy nanao zany fa dia nanara-dreny ny teny fotsiny nanara-driana teny fotsiny dia zao sisy ny firenetsika. Sangany ianao fiangonana fa zany fiangonana zany ny baiboly sy féminin vehivavy zany. Ianareo amandre vavilanitra Andriamanitra rehetra zao kitio ny fony vadinao hiverina amin'Andriamanitra amin'ny fomba ahoana manekeny vadinao. C'est pas par la soumission. Ady hevitra be nafinaritra be tao an-trano zany maleriva tsy soumission de la femme ny ampianarin'ny baiboly hoe ianareo vehivavy manekeny vadinareo tsy soumission zany fa raisiny andraikitra napetraka Andriamanitra tandrify ianao aza hifanjanana amin'ny vadinao ekeo zany atreo ny andraikitra tandrify ianao ronendry fa nataon'Andriamanitra hoe ampelantananao ny fiainany hoavim-piainany zanakao. Davida zany zao raha nivavaka no azony natao fa tsy nahateny tamin'ny Solomona izy ny tokony teniny Solomona io ny reniny miofoendry izy mifomarina izy hoy Davida tamin'Andriamanitra izy no nananatra azy ny reniny na tiana na tsy tiana na maherikina zany lehilahy zany rehefa ny sentimany manaiky hoe oui dia mandeha manaraka ho azy ny zavatra rehetra. Avy zany sentiment mo on sent quelque chose doux de son cœur dia rehefa vo azonao ny fony dia hiteny aminao azy hoe efa babinao ny foko hoe dia manaraka fotsiny izy. Zany lakilenareo vehivavin'Andriamanitra izy manaiky ny vadinareo ianareo nefa tsy somizy fa mandray andraikitra mampafantatra zay sitrak'Andriamanitra fa ianareo no antenina malefaka indrindra afaka ahafahana mifandray amin'Andriamanitra mitoby zany hoe firenena vanina avy taminareo andriambavilanitra rehetra zao ho tahin'Andriamanitra ny zao fiangonana zao. Amen.